na dia tsy tonga daholo aza ireo solombavambahoaka rehetra dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fivoriana ara-potoana voalohan'ny anteny miram-pirenena ho amin'ity taona 2024 ity. Ny nampiavaka azy ity dia teny amin'ny TCI Ivato no nanatanterahana azy. Ny anton'izany raha ny fanazavana dia mba ahafahana manaja ireo fepetra ara-pahasalamana. Noraisina avokoa moa ireo fepetra hisorohana ny fiparitahan'ny valanaretina koronavirus tetỳ an-toerana. Noho ny ameana ara-pahasalamana lalovan'ny firenentsika izao dia nisy didim-panjakana laharana faha 2024 7,700 tamin'ny faharoa ny volana May 2024 manambara pahibe maso ny fahameana ara-pahasalamana ka dia nisy ny fivoriany birao maharitra natao omaly alatsinainy 4 May 2024 tamin'ny 10 ora maraina izay nanapa-kevitra anaovana ity fivoriana ity ara-potoana ity ivelan'ny lampany anteny miram-pirenena Tsimbazaza dia ety amin'ny CCI Ivato izany. Izay no natao dia mba ahafahana manaja ireo fepetra ara-pahasalamana voalazany didim-panjakana etsy ambony. Aharitra 80 andro ity fivoriana ity ary maro ireo lahadinika izay miandry ireo solombavambahoaka. Anisan'izany ny volavolan-dalàna mikasika ny teti-bolana sy ny mpanitsina. Hodiniana amin'ny fotoam-pivoriana ity ny teti-bolam-panjakana asy-mpanitsina na ny LFL. Efa vonona koa ny projet de loi laharana aotra 10/7/2024 mahakasika ny agriculture biolojika. Ao koa ireo vary mangatsika toy ny ratification an'ireo ordonnance izay mbola ifandrisetsika lahatra amin'ireo namana ao amin'ny antenimieran-doholona. Noho ny fahabangan-toerana misy ao amin'ny CENI dia ataotsika vaindorara ihany koa ny fifidianana izay hasolo ny banga mba ho vita ny adidy mandrify ny amin'izany. Nampanotantenany maro ny nangalana ny CCI Ivato anatanterahina ity fionana ity satria toa lafo be ny ofany. Nilaza nefa ny ministry ny vola sy ny teti-bola fa amin'ny mahatrano mpanjakana ny toerana dia efa nisy ny fifampiresahana tamin'ny fampiasana azy. Ity zany trano mpanjakana izy ity an'ny vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy dia mba nisy fandaminana kely zany ahafahan'ny solotena ny olom-pirenena rehetra mba miasa araka ny tokony izy izay no fandaminana tsy réquisition ka fangatahana tsotra fotsiny dia mise à disposition moa zany fa tsy réquisition zany izy maramila hoe eo fotsiny dia tonga dia sokafana eo izy lakle zay atao réquisition angamba raha ataontsika amin'ny fomba fiteny tsotsotra tsy zay le izy fa ohatran'ny fampiasana ny toerany ity isan'andro ihany fa tsy olana akory zay tsy hany mihitsy ny olana.